vola 2000 ariary. Misaotra anao Jesosy fa tena anotahinao ny asako. Vola 20,000 ariary ho an'ny dada ny 10,000 ariary ary ho an'ny W ny 10,000 ariary. Misaotra Jesosy, ataovy izay ahitanao an Jesosy eo amin'ny fiainanao. Vola 11,200 ariary. Misaotra anao izay Jesosy noho ny fitiavanao. Jesosy ana dia misy ary ny aretina nahazo ahy dia mbola nositranonao aho fa tonga somatsara eto amin'ny tempolinao masina. Dia misaotra hideranao amin'ny anaranao masina lehibe aho satria tianay Jesosy. Jesosy ary tsy manary anay mihitsy ny ianao. Misaotra Jesosy indro vola 750,000 FMC tolotro anao. Ny 250,000 francs ho an'ny pasteur dada, 250,000 ho an'ny radio, 250,000 ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra. Ny isan'ny voady teto amin'izao fiangonana izao ry havana dia 720 dia izany manambara trano fa miasa mandrakariva Jesosy masony sy ny fony dia eto mandrakariva ka dia mivavahatra any atrano. Zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany ny lalana hananana fiainana mandrakizay. Dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana ho mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ito. Dia faly miarabantsika avoaka an'Andriamanitra natratra ity anio ity indray. Fa na dia tao ary ny atao hoe andro ratsy, izay atao hoe andro mampitebiteby, mampanahy ary materitery fiainana mihitsy dia tsy nanakana anareo zany fa tonga teto mba hitady izany atao hoe Andriamanitra izany ka dia izay mitady an'i Jehovah izy dia hitany tavany tokoa ka dia rarisoa ho antsika rehetrarehetra. Dia manaraka izay koa dia voambara teto amin'ny raharaha teo ny amin'ilay fanomanana ny amin'ny fifidianana ny diakonina. Dia entanina tokoa tsika fa misy enina izy teo nambara teo mba ho tonga nareo rapitso fa 420 ny volana janoary amin'ny 4 ora ariva. Andamina amin'izay ny amin'ireo hipetrahanareo ao anatin'ny vomiera tsirairay avy satria misy vomiera 5 izay ampahafantarina antsika mba tsy maintsy hisy olona daholo ireo mba ahafahana mampizotra n'izany fifidianana diakonina izany. Dia ao ny vomiera anankiray mahakasika ny lisym-pifidianana. Dia ao koa ny voamiera anankiray amin'ny fampitaovana dia ny logistika izany. Dia ao koa ny voamiera anankiray izay manao ny fanisam-bato. Dia ao koa ny momba ny candidature voamiera anankiray. Dia voamiera anankiray dia fanatanterahana ny fifidianana amin'ny andro 20 mars ho avy izao io ka dia entanitsika rehetrarehetra. Ary dia entanina manokana koa itsika fiangonana rehetrarehetra mba samy antany an Jesosy mihitsy hoe tena mila antsika mihitsy ange Jesosy amin'izany asan'Andriamanitra izany. Dia mba entanitsika rehetrarehetra mba samy andiny tena daholo amin'izay mba hirotsaka mba hanao izany fisoronana masina izany fa aza mipetraka fotsiny hoe io ianareo dia handray ny kapoaka dia handray mofo fotsiny. Fa misy asa miandry antsika ange atao anatin'ity tempolin'Andriamanitra ity. Misy asa miandry antsika tsirairay avy ka rehefa tsy lasa any amin'ny mpiandry ianao tsy lasa any amin'izy asa tokony ho alea dia mba jereo izany hoe diakonina izany fa ilaina ianao, tena ilaina mihitsy ianao ao anatin'izany fanimpona fisoronana masina. Ny diakonina ny tena akaiky an'Andriamanitra indrindra satria mitahiry karakara izao alitara masina izao. Fa raha vao tsy eo tsika diakonina dia maivana izany rehetrarehetra izany ka dia entanitsika mba samy hirotsaka daholo tompo na ny tanora na ny eritrerina ataovy izay mba hirotsahanao anatevina izany diakonina izany. Manarak'izay mahakasika ny calendrier mpiangonana tsy nahita calendrier nandehandeha anareo teo lany ny calendrier fa mbola ao anatin'ny fanontana indray izao dia miandry kely an'izay tsika dia rehefa vita indray izay
dia mivoaka ny calendria zay misy any amin'ny birao amin'ny lalatina atsy amin'ny rahalahy erika ato amin'ny fifoazana dia ny any amin'ny karakoto moa dia any no mivoaka izy rehetrarehetra fa izy tsy mivarotra dia midekona indray isan-kalady dia mivarotra izany araka nefa fantatritsika 2,000 ariary ny vidiny ka dia entanitsika mba samy anao izay azotsika atao amin'izany satria lalana ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra daholo zany ka zay ataonao izany no akasitrahan'Andriamanitra tsika tsirairay avy voninahitra ho an'Andriamanitra irery any sotra teo. Matra zasanao riavana afaka manao zany asa fanompona be dehibe zany mba atao fifaliana hoe ny androm-pahavelomantsika izao na dia ho azany arety mifindra eo azany orana mikija dia atao fifaliana ho anao ny hoe mbola afaka mivavaka eo anatrehan'i Jesosy sika, mbola afaka manompo an'Andriamanitsika zao tsika mahalakalana ny seza sambatra ianao satria hitan'i Jesosy ianao tonga teto ka dia raha soatsika rehetrarehetra ndao tsika hitsangana amin'izay hivavaka. Asandrato ny vavakareo, asandrato ny vavakareo, aza variana miainy fotsiny fa ianareo tena mivavaha indrindro atsika rehetrarehetra izay nangataka hoe hivavaka ho entina mivavaka mila mivavaka tsika reo. Zany voalaza ny soratra masina hoe tsy mety tsika raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ary Paoly apôstôly nanamafy an'izany tenin'i Jesosy zany dia nilaza hoe mivavaha izy ka aza mitsahatra naroviana ndao hivavaka tsika rehetrarehetra ndao metraka ny fiainantsika pelantan'Andriamanitra, metraka ny fiainan'ny fiangonana, metraka ny tona ray aman-drenitsika dady Randrena Toandro izay mbola ray aman-drenitsika mpaminan'Andriamanitra manantsika manana azy zadino zany naroviana mba hanonanao ny anaran'i Jesosy na ny atokantrano na ty am-piangonana samy mivavaka amin'ny fony rehetra. Raha eo misaotra anao zay makasitraka dia mankasitraka anao zay no ny amin'ny fitahina sesehena izay narotsaka tamin'ny fiainanay tsy tamin'ny tononona Jesosy ny amin'ny fiarovanao makadiry ny fiainanay rehetrarehetra, ny amin'ny famonjenao Andriamanitra zay arotsaka ao amin'ny isam-batan'olona, alefanao any amin'ny isa tokantrano ary indrindrindrindra ampitainao ho an'ny zanaky ny Fiangonana FPVM. Faly zay Jesosy manana anao, faly zay toananao, faly zay karakarainao satria reny fanaty anatinay, renina fonay Andriamanitra ny amin'ny fanatsoranao tananao misaka mibinanao any rehetrarehetra ka nany tamin'ity marain'ity any azy na dia teo zany orana mikija tsy nahasakana anay izany satria mangeta eta ty ahitany famonjenao, mangeta eta te eo na ty resaka aminao zay dia mba isao fahamarinana izany Jesosy ary aza velanao angay azy manoloana ny fahatongavanay teto fa ninninona Jesosy mba angatany amin'ny anaranao hiarona any an-danitra ianao ary dia misaotra anao zay ny amin'ireo rehetrarehetra izay nahazo fitahina sy fahasoavana ao Jesosy zay afatrosa ao ireo nomenao tombony amin'ny fitahina ka nanolotra rakim-pisaorana sy ny ampahafolo-karenana ao navita sonotrano ao ihany koa nomenao tombon'andro na hatsampa fa fitahina manokana avy aminao zany ao navita ny mariazy ny zanany be dehibe resitrana tamin'ny aretina ary teo koa ny fitantanany tananao Andriamanitra ilay tsy fohy fa mahavonjy ny fiainany rehetrarehetra eo ireo nahazo tombon'andro tamin'ny aniversera, eo ireo ny tantanany tokantrano na dia nisedra olana azy afaka atao anatin'izany olana mahamay zany nahazo famindram-po no ny amin'izany fitahina sy fitantananao zany ao Jesosy nomenao fiara vaovao ravoravo reny rehetrarehetrarehetra reny satria eniky ny fahasoavanao, eniky ny voninahitra ao ary nahatsampy fa zao taona vaovao 2024 zao dia fanomezana manokana avy aminao Andriamanitra zany ka dia nomenao azy zay nylainy rehetra, nomenao azy zay nangatany rehetra, nomenao azy ny asa zay nangatany ary nomena fanasitranana zay nangataka rehetrarehetra. Isaorana ny anaranao zany satria Andriamanitra mijery ny fiainany zanak'olombelona rehetra ianao ary navanao manokana ny zanaky ny Fiangonana FPVM makanao vinanao vina mba andrandrinesanao ny feony dia tany an-danitra tany ianao ny teny hoe mijanona feony malalako hidina azy ao amonjy azy
ka dia ndreto izay rehetra jesosy ravoravo anao fonay manoloana izany fitaina seseny zany a indrindrindrindra ny amin'ny nanasitrananao ny ray aman-drenina dady arandraina atoandro nanomezanao azy hery tanjaka faly izay ka reto izay rehetra zanakao jesosy a zanaka ny ray aman-dreny dady arandraina atoandro hampiombina ny feonay rehetrarehetra izay ka hiteny aminao andriamanitra velonao hoe misaotra jesosy misaotra tompo fa teo izany rehetrarehetra izany fa mbola velanao angataka izay araka ny teninao ho an'ny sekoly Alahady kanefa nomena ho anay rehetra koe mangata dia omena ianareo be dehibe ireo nangataka jesosy mba hitahinao manokana ny fiainany mba hositranonao so salama so matsara satria be dehibe ny arety mandringana ho ambininao jesosy ka omenao tombony ny amin'ny fitadiavana rehetrarehetra ary fahasalamana ho afahana any amponja ireo fianakaviana izay tafiditra any amponja ary mangataka aminao izay hanomezana hery tanjaka ho an'ny fanompona satria be dehibe ny manolo tena sy mametraka ny fiainany mba ho tena hanompo anao andriamanitra velona mba ho jerenao reny eo koa ny mangataka jesosy mba ho vita ny viza ho amin'ny fivoahana ho any ivelany any ireo nanomeny ampahafolo-karenana ny fanatitra indrindrindrindra jesosy ny rakim-pisaorana ianao anay jeren'izy ireny hatrany hatrany tsy afinasaraka azy ireny ianao dia ianao mihitsy no hitantana sy vimbina ny tsiraray avy anolo-tanana azy ka hijery nisa mba tan'olona nisa tokantrano ireo izay manangana trano tambony vesesy ny dosiko azy mba ho ambinanao zany ary hotoanao azy ianao andriamanitra mihitsy no anome tanana azy mba havitany zany araka ny teninao raha Jehovah manao ny trano dia miasa foana ampanao azy ary izay rehetrarehetra kosa sy ireo fianakaviana nanolotra ny vadona anao nangataka mba ho tahinao tonga soma tsara ny tokantrano dia izay rehetra nananjara amin'izany dia misotra jesosy be dehibe tiana iangatana jesosy be dehibe ny zavatra mbola tiana apetraka aminao dia miangavy izay jesosy mba enoy dia teny enoy ny vavaka rehetrarehetra ampiraisina fosainy zany androany amin'ny eto anoloan'ny alitara ranomasina iarahanay miteny hoe jesosy enoy ny vavaka sotra jesosy sotra indrindra tompo matoko izay fa eto ianao matoko izay fa tena ametraka anay tony tsy manatsiny ianao ireo ny vahoaka anao rehetrarehetra jesosy na ny kely na ny lehibe reo ny tompona andraikitry ny fiangonana rehetra tarian'ny tonia sanambarao ary ny dekona reo nisa tokantrano nisa mpianakaviana androany anangatanana amin'ireo ianao jesosy ka hitsodrano azy ary tsy hamela azy angahia fa ny tonga teto rehetra ho hitanao nisan'ny ditongony ka hitahinao azy zany mandra-patonga ny antrano any homenao mihoatra lavitra no izay ry sy angatana reo ary anome azy ny tsara indrindra ianao satria andriamanitra mpanao ny tsara ianao andriamanitra velona na raha mba afaka mitanila na dia ray minitra monja manao azy zay dia mba menao ny vavaka mangina jesosy sotra jesosy fantatro fa tonga any aminao ny siantony fona tsiraray avy tafakatra any aminao ny fangatana sy ny faniriana rehetra ary ny fisaorana sy fankasitrahana anao andriamanitra velona eto amin'ity toerany tiana nandratana an'izany ko dia meteza tompoana tanteraka ny teninao hoe manomboka androany dia ho andriamanitra nisa mpianaka viana Israely ianao hitondra ny valim-bavaka rehetrarehetra any amin'ny tanàna sy ny vohitra isa-tokantrano any ianao hamanga ny tsiraray avy ianao hampahery anay rehetra ianao hitantana anay tsory sy lafaka ny andalana ianao ary hampahery anay ka hiaro anay amin'ny arety mandringana tsy anakery aminay ny coronavirus tsy anakery aminay ny asan'ny devoly tsy anakery aminay ny fandrika raton'ny satana fa ninona velam-pandrika melezana anay anao jesosy ny fandresena hampandresanay rehetrarehetra anao ka dia misotra tompo raha hisaraka eto izay hitantana anay ianao homba anay rehetrarehetra araka izany sotra ray rainao izy any an-danitra masinany tonga anay ny fanjakana ary mamela meloka tahaka ny namelana izay meloka tany ary aza mitondra anay mifakapana manafahana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery
raha isonitsotra mitononona amin'ny anaran' Jesosy etomitsika aza matahotra ho Jehovahandriamanitra reo fa izy nanao anareo, izy namorona anareo rehetrarehetra, ko aza merikerika foana fa indro Jehovah efa vitako tomokavatsa teo am-pelantanako ianareo ka tsisy anondrombaka anareo amin'ny tanako mahery. Andeha nareo fa tsy ho sasatra, hiazakazaka ianareo fa tsy ho reraka, ary hamakivaky ny losaloko ny fahafatesana anareo fa tsy hanatahotra, ka na dia hamakivaky ny onjy any koa tsy handifitra anareo ndrano. Indro napetraka Andriamanitra manoloanareo ny fitahiana sy ny fahasoavana ary ny fiadanany manana ambiampy, ka izay velam-pandrika rehetra ny fitaovam-piadiana rehetra alefa ny Satana amandrina sy amin'ny tany ary aminganana anareo sy anam-piteny anareo, dia tsisy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny tanan'Andriamanitra mahery hitsotra amin'ny tsirairay avy, hitsotra amin'ny isa-tokantrano, amin'ny isam-batan'olona, hitondra ny fiadanany tsy mety levina, ary anamarina ny teniny hoe aza matahotra fa omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ho azy ny voninahitra mandrakizay fa ho antsika rehetra kosa ny fiadanany ilay tsy mety levina. Amen. Asandrato avy renirana andininy voalohany ataontsika amin'ny fitiavan-tanana zany, soratsika n'Andriamanitra mezantsika voninahitra azy. Asandrato avy reniranao ka dia rao ilay mpanjaka lehibe. Ataontsika marisitrisitra. Asandrato avy reniranao, asandrato avy reniranao, ka ilay mpanjaka lehibe izay korona zao tontolo izao tameparekera asantarisa ho an'i Jesosy tsika rehetrarehetra, misaotra Jesosy, saotra Jesosy, voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina Jehova tompony maro, endrika amin'ny voninahitra tanteraka tokoa izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tesa mihotahin'Andriamanitra isika rehetra.